La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Arahinao ny fampalalam-bavao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny vavao. Tsy vahaolana ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny taona 2024 raha toa mbola manjaka eto amin'ny firenena tsy fifampitokisana. Izay raha ny fanazavan'ny groupe des experts nationaux androany. Antaonany maro no efa niaina tao anatin'ny kolokolo ny orinasam-panjakana Air Madagasikara tamin'ny alalan'ireo tsenam-barom-panjakana. Nanamafy izany ny tatitra navoaka ny voamera-pirenena misahana ny tsenam-barom-panjakana. Isan'ny nahatonga ny fitakiana nataon'ireo mpiasan'ity orinasam-panjakana ity io olana io. Mitaraina ireo mpitrandraka Chrome ao amin'ny kareran'ny ranomena Tomasina faharoa ankehitriny. Antony, mangataka fanamboarana lalana sy fanatsarana ny sosialim-bahoaka izy ireo. Fampitahorana anakatonana ny karera no azo. Mbola mila ezaka goavana ny fampiasam-bola amin'ny fanofanana arak'asa sy fampianarana asan'ny tanora eto Madagasikara. Raha oharina amin'ireo firenena manodidina toa an'i Maurice raha ny fanazavan'ny solotenany maharitry ny FES eto Madagasikara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mafana ny toe-draharaha ao Jérusalem. Mpino maro no tsy manaiky ny fametrahana ny détecteur de métaux eo amin'ny esplanade de mosquée androany. Ny andindin'ireo arahinao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao tsy vahaolana ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny taona 2024 raha toa ka mbola manjaka eto amin'ny firenena ny tsy fifampitokisana izay raha ny fanazavan'ny groupe des experts nationaux tamin'ity androany ity. Michel Aranarjon. Pirofo iray entina maro-toerana ny fitondrana lany ara-dalàna sy ara-drariny areken'ny mpifanandrina no vokatra ao anatin'ny fitoniana sy ny filaminana ny fanatanterahana ny fifidianana eto amin'ny firenena. Raha ny fanazavana avy eo anivon'ny groupe des experts nationaux na ny GEN, raha ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao tsy azo idivirana ny fikorotanana entina izay fifidianana izay raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra dian'izao volana maromaro igadona ny taona 2024. Mantantsika fa inona ny antony zany. Fomba fijeriny zen zany dia hoe tsy misy itsony ny fampitokisana eto amin'ity tanitsika ity. Na eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entiny zany, izay manana ny fahefan'ny fitondrana, tsy mitondra makany amin'ny fitoniana demokratika, manidy ny rafi-pahefana rehetra, mampiasa ny fahefam-panjakana ary mikatsaka ny olany hatrany eo amin'ny fifidianana izay ho avy. Tsy matoko ny vahoaka ny rafi-pitsarana satria hitataratra ny tsy fisian'ny fahaleovantenany sy ny fiarovana ny marina. Tsy atokisana ihany koa ny mpitandro filaminana izay manana ny targeta ho fiovana ny vahoaka fa toa tsy hita fa lasa mpiaro ny mpitondra mangeja ny fahefana. Tsy matoky ihany koa ny ACC manoloana redidy sy fanapana ny raisina. Tsy matoky ny CNI rafitra miampy tanteraka ny vondrona isam-pirenena. Tsy fahatokisana ireo antoko politika izay vondrona rehefa hanongana ny fitondrana ary ny fizarana seza no mamaika azy ireo. Tsy mahatoky amin'ny ampahany amin'ireo vondrona isam-pirenena. Izany hoe ankehitriny zany dia fiarahamonina anjakany tsy fampitokisana no misy eto ary pitika kely dia mety ampipoaka ny vanja.
Araka izany miantso amin'ny fanaovana fihaonam-be nasionaly ny avy eo anivon'ny Gène entina hitadiavana ireo paikady rehetra natanterahana izay fifidianana mangarahara izay. Isan'ny resahan'ny Gène ihany koa ny tsy fandehanan-draharaha misy eto amin'ny firenena, voatsipika manokana tamin'izany ny fametrahana ny mpanohitra eny amin'ny androm-panjakana izay zarodin'ny fitondrana fanina raha ny fanazavana trano. Ny article 14 ny constitution dia mi-instituer chef de l'opposition. Ary misy lalàna la loi 2011-2013 qui porte le statut de l'opposition, misy lalàna zany izy io, dia milaza amin'ny article 19 fa hoe ny opposition dia manana anana vice-président amin'ny Assemblée nationale. Ka dia ary le vice-président chef de l'opposition io dia tokony anana ny avantage matériel et protocolaire mialatsiny fa ny texte no qui se rapporte à sa fonction. L'article 85 de la Constitution dispose que les articles 61 et 79 régissant l'Assemblée nationale sont applicables par analogie au Sénat. Il en résulte que l'opposition aussi a un droit à un siège à la vice-présidence du Sénat. Que zay mba tokony apatahivina amin'ny opposition izao kanefa dia hatramin'izao ny leader de l'opposition mbola tsy mbola tsy voalaza na amin'ny Sénat na amin'ny Assemblée. Raha tsorina raha ny fanazavan'ny Gène tsy ho maro toerana ny fitondrana ao aorian'ny fifidianana raha toa ka mbola mitohy ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao. Antony iray ilazan'izy ireo fa tokony hisy ny fandinihana ny lalàna sy ny rafitra rehetra manodidina ny fifidianana ary ho eken'ny rehetra. Ankoatran'ny Gène, ny 20 jona teo ihany koa no efa nametraka ireo tolo-kevitra teny anivon'ny gouvernemanta, ny komisiona mpanolo-kevitra na ny komision consultative eo anivon'ny CENI. Tsy manara-dalàna ny ankamaroan'ny fitantanam-bola eny anivon'ny commune raha ny vokatry ny fanaraha-maso nataon'ny fitsarana ara-bola ho an'ny taona 2024 tao anatin'ny commune misy 7 nahitana tsy fanarahan-dalàna avokoa ny fitantanana izay vola mpanjakana izay moramandra. Ahitana gaboraraka goavana amin'ny fitantanana ny volam-panjakana eto Madagasikara ihany koa ny commune raha nitatitry ny fanaraha-mason'ny mpiasa sy ny volam-bahoaka nataon'ny fitsarana ara-bola sy ny Cour des comptes manerana nosy ho an'ny taona 2024. Raha ny antontanisa voaray tao anatin'ny commune 7 nanaovana ny fanaraha-masony teto Antananarivo. Nahitana izay tsy fanarahan-dalàna izay avokoa izy ireo. Tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny famolavolana ny teti-bolan'ny commune. Tsy fanarahana ny lalàna ihany koa eo amin'ny fanaovana ny fandaniana, fa eo ihany koa ny eo amin'ny lafiny sosialin'ireo mpiasan'ny commune. No marihana teo dia ny hoe eo ny tsy fanarahan-dalàna teo amin'ny fampiarana ny didy aman-dalàna mikasika ny fitantanana ny volam-bahoaka, eo amin'ny resaka ohatra hoe tsenan'asa, fanaovana ny fandoavana an'ireo tampo-karama, fandoavana an'ireo tsy fandoavana indrindra ireo ataontsika hoe tampo-karama zay tokony ho azon'ny mpiasa ny anivon'ireny commune na région reny. Eo ihany koa zany ny tsy fandoavana ny fandoavana any amin'ny CNAPS ny ataontsika hoe vola tokony alohan'ny commune izay efa nalaina tamin'ny karama n'ireo mpiasan'ny commune ireo nefany tsy voarotsaka any amin'ny CNAPS izany. Tsy fahafantarana ny lalàna amin'ny feny fitantanana ny volam-bahoaka, tsy fahampin'ny traikefa eo amin'ity sehatra ity. Ireo no isan'ny antony mahatonga ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny fitantanana ny volam-panjakana. Na izany aza, mbola misy ihany koa ireo mini mandika ny lalàna. Finiavana mihitsy andika lalàna noho ny fitsinjovana fotsiny tombotsoa manokana na tombotsoa an'olom-bitsy amin'ny fanodikodonana n'ireny volam-bahoaka ireny. Za zany dia anamarika hoe raha tena androso ny firenena, raha tena te hipetraka ny tany-tan-dalàna dia tsisy tokony olona ho eo ambonin'ny lalàna mihitsy fa tokony anara-dalàna daholo amin'ny ankapobeny ary indrindra ny tompona andraikitra eny anivon'ny vondrom-paritra tsinjara-pahefana dia tokony ho modely ho tarafina mihitsy amin'izany fahadiovan'ny fitantanan'izany amin'ny ankapobeny. Isan'ny fenitra iray mampandroso ny firenena ny kolotsain'ny fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-panjakana. Io ihany koa no ahafahan'ny vahoaka manao ny fanaraha-maso ny amin'ny fampiasana ny vola avy amin'ny tsirairay tamin'ny alalan'ny etranefaina tamin'ny fanjakana. Isan'ny zava-dehibe ihany koa ny lafiny tamberina andraikitra izay amin'ny sehatra tahaka izao. Tamberina andraikitra izay mbola marifo raha ny eto amintsika. Antonany maro no efa niaina tao anatin'ny kolokolo ny orinasa mpanjakana Air Madagasikara tamin'ny alalan'ireo tsenam-barom-panjakana namafy izany
nitatitra navoaka ny voamera-pirenena misahana ny tsenam-barom-panjakana isan'ny natonga ny fitakiana nataony ity mpiasany ity orinasam-panjakana ity izany olana izany mora manitratra. Isan'ireo orinasam-panjakana tsy manaraka ny lalàna amin'ny feno tsenam-barom-panjakana ny orinasa Air Madagascar raha nitatitra avy amin'ny voamera-pirenena misahana ny tsenam-barom-panjakana. Raha ny fanazavana tsy mbola nandalo ireo dingana takiana amin'ny tsenam-barom-panjakana ny orinasa Air Madagascar hatramin'izay na dia tokony ho natao aza izany. Ho an'ny Air Madagascar indray dia tena mbola tsy nanaraka mihitsy izy procédure de passation des marchés publics hatramin'izay na Air Madagascar nazay fa vao tamin'ny herintaona izahay sy ny avoan'ny RMP no manentana azy hiditra ao anatin'ilay procédure. Raha lalàna misy dia efa tokony nanaraka foana izy fa mbola tsy nanaraka izy aloha teo alohan'ny taona lasa dia izay nampatonga anazy hoe tena rehefa nijerena ny zavatra nataony tao dia tena izy ny tany farany ambany indrindra ny fanarahana ny lalàna. Hatramin'ny safidy tamin'ny fividianana fiaramanidina, ny fifanarahana natao tamin'ny fividianana izany niainga tamin'ireo fiaramanidina A340 sy ATR. Hatramin'ny fividianana fitaovam-piasana isan-karazany teo amin'ny kompania mpitanterana Air Madagascar, samy tsy manaja ny lalàna amin'ny feno tsenam-barom-panjakana avokoa. Nanao fitakiana ny amoahana ny mangarahara mikasika ireo ny mpiasa teo anivon'ity orinasa ity, saingy ireo mpiasa indray no natao izay hanenjehana azy. Le cabinet hoe US partenaire c'est mikarakara ny fitadiavana le partenaire stratégique iny zany iny zao ohatra koa vaingana zany zany maro ihany koa ireo tolobity zay veriko fa tokony mandalo na ninona mety zavatra ampiasaina fidiana eo anivon'ny Air Madagascar tahaka an'ireo kojakoja rehetra zany imprimante sy ny sisa dia tokony manao karazana ohatrany hoe appel d'offre mihitsy zany hitangazety daholo reny zavatra reny mba isiny le mangarahara. Eo koa ny fividianana fiaramanidina dia tokony ihany heverina fa hoe rehefa namidy zao le fiaramanidina orinasa Air Madagascar dia tahaka ny créé daholo ihany satria fantaro fa fananam-panjakana izy ireny. Isan'ny sehatra ahitana trangana kolokolo betsaka indrindra ny tontolon'ny tsenam-barom-panjakana eto amintsika eto Madagasikara. Vola mantapitrisan'ny maro no mihodina ao anatin'ity sehatra ity. Raha ny kompania mpitanterana Air Madagascar manokana, maro ny tompona andraikitra ny etondra ny orinasa tany amin'ny kizo, saingy tsy misy fepetra raisina. Na ny filohan'ny filakevim-pitantanana, na ny mpitantana tamin'ny fotoana nanaovana ny fividianana ireo fiaramanidina ireo, samy tompona andraikitra tamin'ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny dingana mikasika ny tsenam-barom-panjakana. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo, taraina ireo mpitrandraka Chrome amin'ny karera ranomenina Tomasina faharoa ankehitriny. Antony rano mangataka ny fanamboarana lalana sy fanatsarana ny sosialim-bahoaka izy ireo. Fampitahorana ny anakatonana ny karera no azo. Gaetan Andriatsilavo. Isan'ny karera ahitana Chrome matsara kalitaony ao amin'ny fokotany ranomena, ivoloina Tomasina faharoa. Ny vahoaka madinika no mitrandraka ao hatr'izay, ary misy mpandraharaha maro mividy ny vato azon'izy ireo. Nangataka ny anatsarana ny lalana ho tambiny fitandrahana atao amin'ny faritra misy azy izy ireo mponina. Antony, miakatra ny sarandalana no io aratsiany lalana io. Mafantatra hoe izovy ity na ino aby ny zavatra ataony ato. Rehefa misy ny adidy tsy hita. Rehefa hividy vato, zay vao tonga. Efa niakatra 20 000 frais. Na rimotagny na hity lalagna ake dia karakaran'izany zay le resaka zay zany efa tsisy tsy mahafantatra zany le olo koa hitrandraka ny ariny kibony tany tompony andraikitra vognalongana amin'ny fagnamboaran-dala ka regniko le teny namagna tegny fa le aminahy zany amin'ny ankapobeny hitakigna zany le olo vakatra mba ilay vidy vato patron hagnamboatra lalagna mana sahirana mihitsy zay ty milalagna. Nisy tamin'ireo mpandraharaha mpividy vato no nanaiky ary nandoa 10 tapitrisa ariary hanamboarana ny lalana. Nisy kosa ny tsy nanaiky fa nitady lalana hafa. Vokatr'izay, fandrahonana ny anakatonana ny karera no niseho taty aoriana. Manahy mafy amin'ny fivelomany araka izany ireo mponina any an-toerana. Efa ity ny antony mpivelomanay. Raha ohatra ka akatona Arepanjakana ity karera ity dia miteraka loza aminay satria mety ho sahirana ny fokon'olona amin'ny ara-pameloman-tegna, ara-pianara. Satria zao moa dia efa mikarakara ny fidiran'ny mpianatra izay dia sahirana izay raha ohatra ka mikatona ny karrière ary mety vadika hangalatra ny tanora raha ohatra ka mikatona ity karrière ity. Vidiny moa dia hoe igny tsy hainay fô amin'ny sainy izy dia
milamina aminay ny vidiny satria ny vato tsy trosa fa ny mampalahelo foana zany hoe zay tsy mahazo voto agnatin'ny lavako fa raha vo mahazo vato zay dia fa manjary vola 10 ariary isaky ny kilao no ividianan'ireo mpandraharaha ny chrome azo ny ponina. Misy amin'izy ireo anefa ny mahazo hatrany amin'ny 2 taonina ao anatin'ny indray andro, izany hoe mahita hatrany amin'ny 2 hetsy ariary isan'andro. Raha namboly sy ny ompy ny ponina tany aloha, lasa antom-piveloman'izy ireo ny kariera. Raha ny loharanom-baovao azo, fokotany 3, ranomena, ampasimazava, anjahamarina, izay ahitana ponina manodidina ny 4,000 no voakasika izany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mandray fitarainana amin'ireo trangana tsy fanajana zon'olombelona eo anivon'ny fiarahamonina manao fanairana sy manoro hevitra ny fitondram-panjakana ireo amin'ny ankapobeny ny tena andraikitry ny CNIDH. Tsy tokony izany eo kosa ny asan'izy ireo raha nambaran'ny mpandinika politika Fezora Valy. Tato anatin'ny 3 volana farany Hare manao fanairana sy mamoaka fanambarana amin'ireo raharaha mahakasika fanitsakitsahana zon'olombelona ny CNIDH na voamieram-pirenena mahaleo tena momba ny zon'olombelona izay feheziny Principe de Paris na ny fitsipika raha ny androm-panjakana misahana ny fiarovana ny zon'olombelona manerana izao tontolo izao. Amin'ny ankapobeny, mandray fitarainana mahakasika ireo trangana fanitsakitsahana zon'olombelona ny CNIDH manao ny tatitra ary amin'izany no amin'ny fanairana sy ny fanoroana hevitra ny fanjakana sy ireo tompon'andraikitra samihafa. Les interpellations zany ny voalazan'ny lalàna zany dia hoe manome tolo-kevitra ny fitondram-panjakana, zay zany no tena antom-pisianay. Androm-panjakana anankiray zany ny voamieram-pirenena mahaleo tena momba ny zon'olombelona. Ka izy zany tsy ao anatin'ny fanjakana mpanatanteraka akory, tsy ao anatin'ny hoe pouvoir exécutif fa azonay atao kosa zany ny hoe manome tolo-kevitra mikasika ny hoe fanamboarana fanovana ny lalàna ohatra zany. Mitentina roa lavitra ariary ny teti-bolan'ny CNIDH voarakitra ao amin'ny lalàna mifeny teti-bola saingy tsy mbola azo hatreto. Raha nambaran'ny mpandinika fiainam-pirenena nanaovana fanadihadiana tokony hisy ny fiavahan-tsirafitra ity sy ny vokatry ny asany amin'ireo fiarahamonim-pirenena ary ady amin'ny fametrahana sy fiarovana ny zon'olombelona. Fa raha société civile manko izy dia afaka hoe mianona fotsiny ihany amin'ny fanaovana antso, interpellation sy ny karazan-drehetrarehetra ireny hoe ampiazo zao, ataovy zao, mandroso hevitra fotsiny ihany. Fa raha ohatra izy kosa tena hoe voasoratra ao anaty hoe teti-bola mpanjakana mihitsy zany misy vola hoe ho anazy. Dia amin'izay fotoana izay tokony misy hoe tamberina ndraikitra ary tokony hiditra lalindalina koa fa tsy mitovy amin'ireo société civile sasandreo fotsiny kosa izy amin'ny zavatra ho azo tsapaitanana hoe tena hoe anisan'ny manery mihitsy fa ny hoe fampanajana zony olombelona zany tena anisan'ny zava-dehibe. Raha ny fianazavana trany anjara andraikitra izy ireo ihany koa ny manara-maso ny lalàna sy ny fomba mampanao eny anivon'ny fiarahamonina ifanaraka amin'ny sata iraisam-pirenena amin'ny feno zon'olombelona izay nitsoniavy ny Madagasikara. Omaly namoaka fanambarana izy ireo ny amin'ny tokony ampiarana sy anajana ny didim-pitsarana izay mahakasika ny tolona ataon'ny SMM izay ndikan'ny mpiasan'ny Air Madagasikara sy ireo maro hafa. Raha tsy ahivina ny lalàna 4,7 no nametraka ny CNIDH ho rafitra miankina amin'ny fanjakana miaro ny zon'olombelona eto Madagasikara. Ireto avy kosa ny ireo mandrafitra azy: foloha iray sy mpikambana 10 izay misalotra ny laharana commissaire, mitovy laharana amin'ny tale eo anivon'ny ministera. Solitena ny parlemanta rotonta, solitena ny mpanatanteraka ny tendren'ny prime ministre izay tsy commissaire, mpampianatra lalàna eny anivon'ny sekoly ambony miankina amin'ny fanjakana, solitena iray avy amin'ny olafitra ny mpisolo vava sy ny olafitra ny mpanao gazety, solitena roa avy amin'ny fikambanana tsy miankina miaro ny zon'olombelona, solitena iray avy amin'ny fikambanana miaro ny zon'vehivavy sy ny zon'ny ankizy. Misy ny fianianana nataon'izy ireo teo anatrehan'ny fitsarana an-tampony mialoha ny andraisana ny asany. Mitaraina kosa ireo mponina eny amin'ny fokotany Andotapenaka voalohany noho ny fisian'ny fandorana goudron eny amin'ny faritra iny. Tsy mbola nazahoany izy ireo valiny ihany koa hatreto ny fitarainana natao tany amin'ny ireo ambaratonga Bahefana. Manorana Efson. Efa nisy ny fitarainana nataon'ireo mponina tany amin'ireo tompon'andraikitra saingy mbola mitohy ihany hatreto ny fandorana goudron. Efa 10 taonany no efa nisian'ny fandorana goudron eo amin'ny fokotany misy azy ireo.
dia efa nametraka taratasy tany zay fitarainana efa nitaray zay efa nanao soni daholo ary fokon'olona teto fa mbola tsisy vokany hatramin'izao mbola io miasa eo ihany izy zao efa taona maro ka tsy efapolo taona zay efa teo izy efapolo taona mihitsy efa manao foana zay fa tsisy vokany satria izy manam-bola dia tsy izy ataotaony ihany fa zay efa manao fitarainana foana ny fokon'olona eto faran'izay nanao taratasy dia nanao soni mba ialahany mba tsy hanaovany an'io Ainiponina ny fisian'ny kolikoly sy ny fahafantaran'olona ao ambadika ireo olona manao ifandorana goudron io. Misy ihany koa ny raha matahora mianjady amin'ireo izay manao fitarainana mahakasika ity raharaha ity. Satria na mitaraina ary ny olona dia izy tsy afaka miaino ny olona koa miorooro amin'ny ohatrany hoe ianao ve izy ve manam-bola dia ny olona tsy manam-bola moa izy malala olona rehetra isan'ambaratonga dia le mponina zany lasa ohatrany hoe mampalahelo be mihitsy satria mponina satria izy misy olona tonono foana zao ohatr'izao dia zany hoe zavatra tena isaoranay moa zany rehefa nandeha ny tatitra isan'ambaratonga satria ny tatitra izay natao dia nalefanay isan'ambaratonga nalefa tanatohatra. Miteraka aretina maro ho an'ireo mponina eny an-toerana ity fandoroana goudron ity. Aretin'ny taovam-pisefona toy ny fahaseborana, koa andavareny, arety tenda sy arety tratra no tena teraka izany raha ny fanampanazavana trany. Misy amin'ireo mponina manodidina no voatery ny findramonina vokatry io fofona goudron io. Ny zanako narary be mahitsiny tao anatin'ny une semaine dia tratran'ny infection be mahitsiny zareo grippe mivady taty aminay mivady zao izy zao mbola tsenjina be mihitsiny jusqu'à maintenant dia misy infection be mihitsy zany le zavatra mila zavatra fotsiny hoe mila fanadiovana sa mila ininina zany le quartier zany tsy fantatro fa manavy zay ny zanako rehetrarehetra tratran'ilay izy dia mifara aminay mivady dia herinandro sasa nandamaka be mahitsiny zao zao vao tafatsangana zao mbola somary enonareo amin'le fiteniko zany somary mananina be mihitsy zay Hitanidina tena toerana ihany koa ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana. Sosokevitra naroson'ireo mponina ny amin-drano io fandorana goudron io any amin'ny toerana tsy dia be olona. Ovaina amin'ny fomba fiasa eo amin'ny mpitatitra sy ny zandary iverenana ny fandriam-pahalemana eny amin'ny lalana indrindra ireny lalam-pirenena ireny ireo no tapaka. Taoriana ny fionan'ny ATT sy ny mpitatitra ary ny zandary io tolakandro io ka eto Andriatsilavo. Fanafihana maromaro mifanesy mampitaraina ireo mpitatitra ny mpandeha hatramin'ny mpitandro filaminana noseho tamin'ny lalam-pirenena eto amintsika tato ato. Saika ho isan'andro ainona olona naratra, voaroba, verivola sy fananana amin'ny aino manjery. Arak'izany, ny aona teo anivon'ny ATT sy ny mpitatitra ary ny zandary hitady vahaolana. Nisy ny marimaritra iraisana, nisy ihany koa ny paikady napetraka saingy tsy afaka nanome ny zandary. Io paikady io dia ny zavatra tsikaritra izany dia maro ny paikady efa napetraka. Nefa matetika izy ireny dia vetivety eo ihany koa dia efa tonga any amin'ny ireo olon-dratsy satria ireo olon-dratsy ireo koa dia mandinika, mijery ary mieno ny zavatra misy sy ny zavatra eno ataon'ny mpitandro filaminana, ataon'ny mpitatitra, ataon'ny any amin'ny ATT. Noho izay anton'izay zany dia ho tazominay ho tsy ambaratelo zany io paikady izay ho ampiarinay manomboka rapitso fa ho hitanareo manomboka rapitso zany le paikady izay ho ampiarina amin'ny fitandrona ny fandriam-pahalemana eny amin'ny lalam-pirenena eto Madagasikara. Ny lalam-pirenena rehetra arak'izany no isy fiovana manomboka rahampitso. Ny filaminana, fiarovana ny aina sy ny fananana no ilain'ny vahoaka, indrindra ireo mpandeha taxi borosy. Andrasana arak'izany nisy ny fiovana ary tsy andry fitokonana sy aina afoy ary fahaverezan'entana sy fananana tahaka ny tranga nisy tato ato intsony ireo tompon'andraikitra vao ho taitra. Vahaolana maharitra ihany koa no ilaina fa tsy vonjy tavanandro ka ao anatin'ny herinandro milamina aorian'izay miverina indray ny fanafihana. Tahaka ny mahazatra alohan'ny anarahantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokam-barotra.
baolina ndray zao ny tena sura mila engagement ve tsy mila décodera 0 ariary sura fa zay vao teny ivoaka ny sary sura oya oe sura idirana idura sura Sura Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. akory leka sarasarasa magnaranga fa dia tegna milahy koa ny vamanlahy ty fantatra lany vaovao bakalaza amin'ny 5 taona neneny elite GSM be tantarao leka fety be eo am'izao zay mividy smartphone na teknôlôjia anankiray dia mahazo telefône hafa maimaimpona amin'ny vidiny teo aloha ihany fa ity neny tena goavany misy fisariana mety azahoanao mitsangatsangana miaraka amin'ity limousine na teknô ity na ho any amin'ny parka Tsimbazaza rova Manjakamiadana ho any amin'ny Proc Pharma sy ny sisy sady misakafo atondra amin'ny food court akorodiko maimaimpona e mihinana zay laniny olona 10 isan-kerinandro mahazo an'io Techno, 12 plus 1 mois de garantie. Elite GSM, la vie plus avancée. Bip bip tic-tac. Pipan Murindinda. Ariari Sategondra Munza. Makanya mtambajuta rehetra. Raït Tantulchar. Tindriuni étoile 301 étoile 1 dièse. Tic-tac. Bip bip. Zay mihitsy bipa ny mora indrindra ary arisatra gondra fotsiny mankany amin'ny tambazotra rehetra bip mizaratsika Partout où je suis, avec Mvoul, je reçois et j'envoie de l'argent à mes proches, quel que soit leur opérateur. Il suffit d'entrer le numéro de votre destinataire. Il reçoit directement l'argent sur son compte. C'est simple. Tape le dièse 111 étoile 1 étoile 2 dièse. Mvoul, première solution de transfert d'argent partout en Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika mbola mila ezaka goavana ny fampiasam-bola amin'ny fanofanana arak'asa sy fampananana asan'ny tanora eto Madagasikara raha oharina amin'ireo firenena manodidina toa ny Maurice raha ny fanazavan'ny solotena maharitry ny FES eto Madagasikara. Fezo Rafaly. Tsy ampy ny paikady amin'ny fampananana asa mendrika eto Madagasikara raha ny tatitry ny banky iraisam-pirenena. Tsy ampy ihany koa raha ny fanazavan'ny solotena maritry ny FES eto Madagasikara ny fampiasam-bola eo amin'ny fanofanana arak'asa oharina amin'ny firenena manodidina ny Madagasikara toy ny Nosy Maurice. Il y a une bonne partie de la population malgache, surtout de la jeunesse malgache, qui souffre du sous-emploi, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont peut-être... ampahany betsaka amin'ny malagasy indrindra fa ny tanora no miaina sous-emploi izany hoe nanaraka fiofanana tamin'ny fitoerana miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana fa tsy mahita asa mifanaraka amin'izany sady fandaninandro any olona izany no fantiantoka amin'ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara. Maurice kosa nefa raha oharina amin'ny Madagasikara dia niroso tamin'ny fanatsarana sy ny fampivoarana ny olona amin'ny alalan'ny fanabeazana. Raha tiana ny androso dia mila mampiasa vola amin'ny fampivoarana ny olom-pirenena, fahasalamana fa indrindra ny fiofanana arak'asa ahafana mamorona indostria sy mandraraha. Il faut attirer des investissements directs de l'étranger. Ilaina arak'izany no maka ohatra tsara tsy amin'ny lafrantsa ihany tahaka ny mazatra ny fitondrana ny vandimby teto amintsika. Zava-dehibe ny fanofanana indrindra ireo tanora ahafahana mamorona asa, mamokatra sy mampiroborobo ny toe-karena tsy andrasana ny vahiny. Taorian'ny krizy teto amin'ny firenena tao anatin'ny 4 taona raha toka 3 hetsy isan-taona ireo tanora miditra amin'ny tsenan'ny asa manodidina ny 500 isan-jato amin'izy ireo no manao asa tsy mifanaraka amin'ny fianarana sy ny diplôma ananany. Manodidina ny 3,4 isan-jato kosa ny tany tsy fananana asa na taux de chômage amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. 2,7 isan-jato ny olona anasa manerana ny nosy ihany koa no manao asa tsy mifanaraka amin'ny fianarana. Orinasa Alemana sy Frantsay no mandray antanana ny fanotana ireo vola vaovao raha ny fanazavan'ny pahy toe-karena iray. Tsy misy ny lalàna mametra ny fisafidianana ireo orinasa mpanota vola ireo saingy ny fanamboarana ny firenena iray ny volany no azahoana tombony kokoa indrindra eo amin'ny lafin'ny fiarovana ny osoka. Michel Arnardzon.
Gisaiky Andevrianta, orinasa Allemana, Obertour, orinasa Frantsay ary banky Frantsay iray, orinasa Rosy banky iray. Ireo lany fanadezina nataony nanonty ireo vola vaovao malagasy nivoaka ny 17 Jolay teo. Tsy misy lalana mametra ny fisafidian'ireo orinasa manotany vola amin'izao eto Madagasikara raha toka ny fanjakana ihany no nanao izany teo aloha raha ny fanazavan'ny paitoekarena iray. Ny fanotana vola aloha dia iny zany izay hita amin'ny fanjakana hoe firenena tokisany no mahay manamboatra vola hoe tsy azo mora atao kopia dia iny tena hoe fanjakana na maka roa izy na telo na efatra firenena tiany hiara-iasa aminy dia na atao koa hoe eto Madagasikara ihany manotana azy dia mety daholo fa le machine manamboatra an'le izy moa matetika lafo ihany satria tena na le taratasy na le fomba fiamprimena azy teknika tena azo atao hoe ambony avolenta dia lafo be le machine manao anazy dia matetika zany any amin'ireny firenena ohatrany hoe efa tanana firenena mandroso ireny no manota ny billet de banque. Arak'izany ny fanamboaran'ny firenena iray ny volany no azona tombony kokoa indrindra eo amin'ny lafin'ny fiarovana indrindra ny osika ho an'ity fanontana vola vaovao malagasy ity raha tsy aivina ny fanazavan'ny gouvernoura ny banky foiben'ny Madagasikara misy amin'ireo volany mora no nanotana azy manodidina ny 400 ariary hatramin'ny 500 ariary nanotana azy ireo raha ny fanazavana hatrany. Efa miparitaka amin'izao ny ampahany amin'ireo vola vaovao ireo 12 septambra kosa no hivoaka ny ampahany manaraka izany hoe ny 10 ariary, 500 ariary, 200 ariary ary 100 ariary. Tsy ampy ny trano fandefasana sarimihetsika eto Andrenivohitra ho an'ny tompona andraikitra eo anivon'ny masivo japonais miasa eto Madagasikara. Fiara-miasa eo anivon'ireo ivitoerana ara-kolontsaina sy mpisehatra eo amin'izay tontolon'ny sarimihetsika izay no atao mba hivoizana ny kolontsaina japonais na rindrarindra ny manana. Tontolon'ny sarimihetsika eto Madagasikara tsy fampian'ny fodrafitrasa ahafahana maneho ireo sangan'asa eto an-toerana na ny ivelany ny olana hatr'izay. Ny eny antsikilan'izay ny isan'ireo sangan'asa novokarina tao anatin'ny taona maro. Ratsihivina manodidina ny 730 sy 300 sy 4,9 sy 1 tapitrisa ireo sangan'asa nasiana hologramme tamin'ny taona 2014. Raha 7,0 sy 700 sy 7,000 sy 2 alina izany tamin'ny taon-dasa. Ho an'ireo masovoto ny Japon ohatra, ny ivitoerana ara-kolontsaina no mandray azy ireo mba hanehoana ny sangan'asa japonais. Donc l'objectif de ce Focus Cinéma Japon est de présenter les charmes de Japon à Madagascar. Ny tanjonay amin'ity hetsika ity dia mampafantatra ny kolontsaina japonais amin'ny malagasy. Ny anton'izany tsy fisian'ny trano fandefasana horonan-tsary natokana ho an'ny rehetra. Tsy afaka mijery izany sangan'asa izany malagasy ka isan-taona izay manafatra horonan-tsary malaza eto Madagasikara. On essaye de faire venir les films japonais récents et qui ont eu du succès à Madagascar. Eo amin'ny fankafizana ny sarimihetsika japonais, mirona amin'ny manga avokoa ireo mpijery, indrindra ny tanora. Liana amin'ny sarimihetsika japonais ny malagasy ary antom-pisian'ny hetsika Focus Cinéma Japon manerana ny fitoerana ara-kolontsaina maro eto Andrenivohitra. Izany raha hoe sarimihetsika dia mankafy foana zany itsika eto amin'ny toerana. Izy ity moa zany efa andiny fahatelo dia maromaro foana olona tonga anisan'izany zao mpianatra. Dia le filma rehefa koa moa zany misy sokady samihafa. Misy resaka tantara mampalahelo ao ny ataontsika hoe mampiomehy sy ny resaka hoe dramatika zany. Zany hoe miala amin'le mahazatra hoe ny cinéma japonais dia manga foana dia arts martiaux dia izay zany zavatra tena hoe naseho koa tamin'ity anankiray ity. Anisan'ny singa iray heverina fa ampivoatra ny tontolon'ny sarimihetsika ny fandefasana horonan-tsary manerana ny Renivohitra. Miditra amin'ny andiany fahatelo ny hetsika entin'ny masovo japonais miasa eto amintsika eo amin'ny lafin'ny kolontsaina izay. Mialohan'ny fikasan'ny fanjakana anangana trano fandefasana horonan-tsary, mitodika makany amin'ireo ivitoerana ara-kolontsaina na trano fandefasana horonan-tsary ho an'ny tsy miankina ireo mpikarakara vahiny na malagasy.
Samy Andry fantatry ny maro amin'ny fanaovana ny sport extrême izy no safidian'ny zava-pisotro XXL ou ambassadeur an'ity marka ity ny XXL araka izany no manohana azy fa niziny io nasaina. Andriamanantena Samuel fantatry ny mpiangalan'ny bisikilety amin'ny anarana hoe Samy Andry matianina amin'ny sport extrême ny trial fantadazy eto Madagasikara fa ihany koa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Izy no nosafidian'ny zava-pisotro manome tanjaka XXL ho ambassadôrin'ity marika ity eto Madagasikara. Misy ny fanohanana azy amin'izay fanatanjahantena tanterahiny izay hoy ny fanazavan'ny tompona andraikitra avy amin'ny XXL. Ankoatr'izay ihany koa dia misy ireo fitaovana maro samihafa entina mandritra ny fampisehoana isan'izany ohatra ity casque hitantsika ity, ny t-shirt izay anaovana mandritra ny fampisehoana, dia misy ihany koa ny suite ho an'ny andro mangasika. Dia misy ny fampahafantarana azy izay ataony XXL eny amin'ny tambazotra rehetra. Ny fitovizan'ny tandinokanga eo amin'ny andany sy ny ankilany no antony safidianana azy ho ambassador raha ny fanazavana. Ny Andry moa izany efa fantatsika loatra fampisehatra eo amin'ny sport extrême, izy io dia tanora mpiangan'ny trial ary efa nandrombaka indimy misesay ny mari-boninahitra tamin'ny champion de Madagascar de trial. Ny XXL kosa araka ny efa fantatsika dia zava-pisotro mampatanjaka vokariny orinasa Star ary mivohy ny fivoarana sy ny fivoarana amin'ny zava-bitantena na natao hoe dépassement de soi. Ny tanora sy ny mpanao fanatanjahantena no tena iantefan'ny XXL ary hitantsika fa maro arak'izany ny soatoavana izay fandraisan'ny XXL sy Samy Andry. Firenena maro no efa notetezin'ny Samy Andry tamin'ity trial ity ary misongadina hatrany ny solotenan'ny malagasy avy any Antsirabe ity raha ny fanazavana. Ny ao La Réunion zao resiko daholo dia na ny Afrique du Sud resiko daholo. Aparany dia na ny États-Unis koa resiko daholo koa fa aparany Espagnol zany reo zany tena mbola enjana be amin'ny trial. Fanirian'ny Samy Andry ny andray anjara amin'ny lalao olimpika saingy olana tsy fisian'ny fédération-ny trial eto Madagasikara. Sady misy fédération mihitsy zareo izy io tafiditra olimpika 2000 ohatra olimpika farany mety toko mihitsy fa eo amin'ny fanjakana na satria izay zao nisy fotoana nangana fédération dia tsy dia ohatra hoe tsy dia nalay fanjakana loatra zany satria par exemple ohatra tsy hoe tsy zaka gasy izy na ohatrany dia natsanony zareo. Nanomboka tamin'ity androany ity ny na-ambassador ny marika XXL any Samy Andry amin'ireo lalao sy fifaninanana ara-panatanjahantena ataony. Tontolon'ny basket kosa indray dia tsy tsara ny tanjona ho an'ny ekipam-pirenena malagasy tao anatin'ny fifaninanana Afro Basket U16 ny hotafita amin'ny dingan'ny manasadalana amin'izay fifaninanana izay izay natao moa tany Maurice tany Lara taony Rarson. Taoriany nandreseny Egypta ny ekipam-pirenena malagasy tamin'ny isa 5-7 Novambre amin'ny fitopolo teo amin'ny andro fahatelo ny lalao miverina ny alakamisy faha-20 ny volana Jolay teo. Ny eo amin'ny larana fahatelo i Madagasikara izay tsy tafavoaka ao anatin'ny lalao isam-bondrona na dia teo aza ny faharesena azon'ny ekipam-pireneny Algérie teo amin'ny andro farany ho an'ny fifanitsanana ny alakamisy teo. Izay nandavony Rwanda azy ireo tamin'ny isa 7-50 no 5-50 na natompo tamin'ny isa ny baolina nampidirina sy tafiditra tao amin'ny tena na ny goal average ny Algérianina izay nahatratra 4-10 raha toka 1-10 izany ho antsika malagasy. Araka izany, Egypta tompo dankafara sy Algérie ny solitena ny vondrona be nisy atsika any amin'ny dingany manasadalana. Isolitena ny vondrona kosa any amin'ny dingany manasadalana ny ekipam-pireneny Mali sy Tunisie. Ny Malianina izay tsy mbola ny sedra faharesena mihitsy tamin'ireo lalao rehetra izay natrehan'izy ireo tahaka ny Egypta. Eo amin'ny lalao manasadalana raha ny fandaharam-potoana, Mali eo amin'ny Algérie, Egypta kosa eo amin'ny Tunisie. Tanterahana any États-Unis tahaka ny isan-taona fifaninana International Champions Cup eo amin'ny sehatry ny baolina kitra izay faninanan'ireo kiloba vaventy any Eropa any. Nanomboka tamin'ny alakamisy teo moa ny fifaninanana fanadina. Tahaka ny isan-taona tanterahina any États-Unis nanomboka ny alakamisy teo ny fifaninanana International Champions Cup taona 17-20. Fifaninanana izay andraisan'ireo kiloba vaventy maro anjara ao Eropa. Isan'ireo mifaninana ao anatin'izany fifaninanana izany ny kiloba ny PSG, Real Madrid, FC Barcelone sy ireo maro hafa.
Nisantatra ireo fiaonana ny alakamisy maraina teo ny lalao teo amin'ny AS Roma sy ny Paris Saint-Germain izay nisaraka ady sahala ray noray teo amin'ny feam-potoana ara-dalàna. Tsy maintsy niroso tamin'ny fandakana tiro but araka izany ny rototaka nivoaka ho mpandresy ny Parisianina izay nandresy tamin'ny isa 10-3. Ny PSG izay tsy ahivina fa efa nandrombaka indroa nifanesy ity fifaninanana ity. Dzeko couldn't take it in a stride that time. Outswinger once more. Return by Pastore. Well, it's been tucked home by Marquinhos. Roma stopped expecting a flag, and it didn't come. And Paris Saint-Germain lead. Ny lalao faharoa niona ny Manchester United sy ny kluba ny Manchester City. Nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa roa no tsy misy teto ny Manchester United. Tanjona amin'ity fifaninana ity moa ny anomanan'ireo kluba ny taom-pilalaovana ho avy, fa indrindra ihany koa hitarafana sahady ireo mpilalao avao izay andrafitra ny kluban'izy ireo. Isan'ny anamarika ity andiany ity ny fisian'ny Clasico amin'ny 17 ny volana Jolay izao, izay isan'ny andrasany maro tokoa Real Madrid iona amin'ny FC Barcelone. Itoy amin'ny 17 ny volana Jolay izao ny fifaninanana, ka toy izao ireo fandaharam-potoana amin'izany. Juventus iona amin'ny FC Barcelone, PSG kosa ifandona amin'ny Tottenham ary Real Madrid ifanehitra amin'ny Manchester United. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mafana ny toetra ra ao Jérusalem Peninsula maro no tsy manaiky ny fametrahana ny détecteur de métaux eo amin'ny esplanade de mosquée tamin'ity androany ity fanadina amin'ny sariny France 24. Palestinien maro no nanohitra ny fametrahana ny fandrindrana ny fandriampahalemana sy ny fanaraha-maso ny toerana eo amin'ny fidirana fahatelo ny toerana masina ho an'ny mpino silamo. Fanapahan-kevitra izay tapaka taorian'ny fahafatesan'ny mpitandro filaminana roa izay nitranga tamin'ny faha 14 ny volana Jolay lasa teo manodidina ny toeram-pivavahana. Tapaka ireo mpitandro filaminana ihany koa fa tsy afaka miditra ao amin'ity ville de Jérusalem ity ny lehilahy latsaky ny 50 taona ho an'ny fivavahana lehibe ho an'ny mpino silamo. Raha tsy ahivina dia ny aliny alakamisy dia 20 ny Palestinien no naratra manoloana ny fifandonana taorian'ny fivavahana ny ariva teo akaiky ny esplanady ary roa tamin'izay no naratra mafy. No amafisy ny mpitondra tenin'ny mpitandro filaminana fa nisy ny torabato teny amin'izy ireo ka nampisy ny famparitahana natao. Araka ny efa fanao amin'ny fivavahana isaky ny zoma dia manodidina ny 2 alina hatramin'ny 3 alina ireo mpino silamo no mivavaka ao amin'ity toerana ity. Voalaza ny tambazotra an-tseratsera Israeliana ihany koa fa raha misy ny fanesorana ataon'ny Prime Ministra Benjamin Netanyahu ireo fanaraha-maso ny fandriampahalemana ireo dia mety tsy ho hisy ny korotana. Alohan'ny sarahana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity tsy vahaolana ny fanatanterana ny fifidianana amin'ny taona 2024 raha toka mbola manjaka eto amin'ny firenena ny tsy fifampitokisana izay fanazavan'ny groupe des experts nationaux tamin'ity androany ity. Antonany maro no efa niaina tao anatin'ny kolikolin'ny orinasa mpanjakana Air Madagascar tamin'ny alalan'ireo tsenam-barom-panjakana isany natonga ny fitakiana nataon'ny mpiasan'ity orinasa mpanjakana ity io olana io. Ary farany mody mitaraina ireo mpitrandraka kroma ao amin'ny karera ranomenina Tomasina faharoa ankehitriny antony raha mangataka ny fanamboarana lalana sy fanatsarana ny sosialim-bahoaka izy ireo. Fampitahorana ny anakatonana ny karera no azo. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrana ianao nanaraka izany soava-mahandry dia aveloma amin'ny fodaholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Niva. Ny fampalalambavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika.
Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny vaovao